Ndrana hatrany an'ireo lohahevitra izay efa nahasatrika anao sy nahalinanao hatramin'izay. Hindeha ho fantarintsika ary ny lohateny songadina ao amin'ny herinandro manomboka rahampitso izay. Ny akanjo avo sy iva, izany indray ny lohateny nampitondraina ny lamodiny son amin'ity laharana vaovao ity. Ao koa ny tendance farany amin'izao fiandohan'ny taona izao, eo amin'ny sehatry ny vernis à ongles ohatra sy ny maro hafa. Anome hevitra anao Dimy Anjaika. Ny pejin'ny fahasalamana kosa dia anoloran'ny soa ao anatin'ny nifipetsin'ny Mamasoa ny torohevitra vitsy hitsaboana ny mony eny amin'ny endrika indrindra. Ny tsiambaratelon'ny Akibe ahafantaranao misimisy kokoa ny toetranao amin'ny alalan'ny Akibe tanana na koa ny Akibe tongotrao. Ao amin'ny pejy faha-efatra no amelabelarana izany. Ny momba ny sosiety kosa indray no entin'ny so amintsika ao amin'ny pejin'ny nahandro, ankoatra ny lahatsoratra amin'ny toisan-kerinandro momba ny saosy isan-karazany. Tsy adino ny momba ny lehilahy izay ampahafantarana ny lamodin'ny kiraro izay tena raitra tokoa. Ny PNP kosa dia nampitondray ny Mamasoa ny lohateny manao hoe fanambarana. Dia ny rahampitso maraina dia ho hitanao eny amin'ny mpivarotra gazety mahazatra anao ny soa laharana 820 sy 200. Fitsinina amintsika ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity. Nisy nanafika ny toeram-ponena ny mpitandrina lala Rasendrahasina etsy Ambatoroka Omaly tsy nisy moa ny naratra na ny aina na fohy nandritra izay fanafiana izay. Mendrim-piderana kosa ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoha roa dia ny filohan'ny teteza mitandry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana raha nambara ny Andriamatofo Tantin Ravoloson izay filohan'ny mpikoan-tanindrazana saingita ihany koa hoy izy fa nisy fanerena tao anatiny izay. Mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy volana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Mametraka ny velomandra-pitafa indray ary mirary alina finaritra ho antsika rehetra miaraka amin'ny fety lavitry Ma TV.